Lafim-baovao hafa kosa indray tsy voafetra teo amin'ny mpanao politika sy andatabatra boribory ny fampihavanam-pirenena. Maro ireo aretina tokony hotsaboina eto Madagasikara ary miainga vifotony no tokony anamboana izany fampihavanam-pirenena izany ary ao ny fanehoan-kevitra iarahana amin'ny servre Zafy Mahova mpikambana ao amin'ny club de développement et éthique. Mikasika ny fampihavanam-pirenena zany ohatrany diso foana le fijerin'ny olona hoe fampihavanam-pirenena zany dia verin'ny olona hoe fionan'izy efatra amin'ny rahalahy filoha tao aloha miaraka amin'ny filoha ankehitriny. Marina fa nisy zay fa rehefa nampiantso ny ray aman-dreny mpiangonana ny FFKM io zany dia mazava tsara ny azy ny zavatra hoe niantso izy ny fandraisana andraikitry ny mpino na tsy mpino kristianina hoe milafiny akapobeany ny mikasika ny firenena. Le fampihavanam-pirenena zany rehefa tena jerevana dia hoe ny resaka fampianarana zany mila jerevanao, ny resaka tanitandalana, ny resaka firenena tsara-tatana, resaka décentralisation, ny resaka samihafa zany jerevana anatin'io. Dia ao anatin'izay koa hoe misy resitsika zao hoe lalampanorenana io hoe zao tsy nekeny rehetra dia mila fandaminana koa zany zay satria anisan'ny mametraka olana le lalampanorenana fatatsika zany na mpitondra rany hoe tsy manatra azy raha ianao fotsiny zao mijery ny article 152 dia milaza mazava izy fa ny fokotany ao anatin'ny commune zany ny miketro faran'ny fampandrosoana ary amin'ny district zany hoe zany dia fanohatra amin'ny lalampanorenana zany hoe eto amin'ny firenetsika zany na mpitondra na ny vahoaka zany tsy misy manaja ny vahoaka nefa tsy mahatoky ny mpitondra zay mahatonga le fitsaram-bahoaka reny satria tsy mahatoky ny mpitondra ny vahoaka dia izay zany mila lamitsika ao anatin'ny fampihavanam-pirenena izay tokony hiveriny hijoro indray ndray aman-dreny mpiangonana ametraka an'io ary miainga avy any amin'ny fotony zany ny organisation an'io zany hoe ny fokotany 17 000 lesa amin'ny fokotany dia miainga avy any io miakatra